Mbola milamina loatra eto raha eny amin'ny Fokotany ambody voanjaka Robato eny raha ny fanazavana nentin'ny Seho Fokotany Andriamatoa Randriamianta Michel. Na dia nisy aza ny olona iray izay nolazaina fa very tao anatin'ity volana ity izay efa olon-dehibe izy io, efa nampilaza teny amin'ny Fokotany amin'ny fahaverezany ny fianakaviany. Izay tsanga misy fahaverezana olona izay zany eto Fokotany dia tsy eto zany zao dia mbola tsy dia misy firy loatra zany. Fa tsanga anankiray fotsiny zany zao mbola niseho zany na tamin'ny laty raha fianakaviana zany izay mbola tsy velona tsy eto. Asa mahazatra fanaon'ny Fokotany hatramin'izay ny andrimasom-pokon'olona. Ireo karty mobile sy ny voameran'ny fandriam-pahalemana no miandraikitra izany. Miezaka ny manao fanentanana ny rehetra ihany koa mba samy anara-maso ny zanany ary ampita vaovao avy hatrany eny amin'ny manam-pahefana ihany koa izy ireo isorohana ny loza mety hitranga. Andraikitra taon'ny Fokotany moa zany io zany dia efa asa efa mahazatra ny Fokotany zany ny manao andrimasom-pokon'olona. Manao sensibilisation ny mponina zany mba tsy handefa ny mba hijerijery ny zanany mba hianara-maso ny vahiny sy ny olona izay mety mandalo eto amin'ny Fokotany zany dia tsy maintsy mba hampandenesina zany ny media Fokotany amin'izay farazaingana raha vao misy tsanga miseho eto amin'ny Fokotany ka mampiahy azy. Misy ohatra zany carte mobile zany miaraka amin'ireo voameran'ny fandriam-pahalemana.